Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa ilay tompon'izao rehetra izao. Raiso Jesoa ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia ny tsy mbola tara loatra. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Izao fotoana iainantsika izao ry havana dia mbola fotoana ny fahasoavana. Ary amin'izao fotoana izao na firy fahotana vitanao. Raha iverina amin'Andriamanitra ianao na hanantona an'Andriamanitra dia tsy mbola tara zany mihitsy fa tena mbola misokatra ho anao ny varavaran'ny lanitra. Ary tadio tsara fa ny iray segondra aorianan'ny fahafatesanao dia tena fa tara. Tsisy ninona azo atao intsony ahafahana mamonjy ny fanahinao. Ary raha mijery ny zava-misy izay iainantsika amin'izao zavatra ankehitriny izao dia mahatonga saina ihany ny zava-misy satria tena tsy mitsitsy mihitsy ny fahafatesana. Ary io fahafatesana io dia mety ho tonga amin'ny fotoana rehetra. Ary na dia ny tanora na ankizy na ny antitra dia tsy misy afabela amin'izany mihitsy. Ary asa ianao rehefa nametra-panontaniana hoe tena tsapanao hoe ohatrany tsy misy dikany ihany ilay fiainana rehefa tena dinihana eo anatrehan'ireny fahafatesana ireny. Rava daholo, foana daholo, na fahaizana, na harena, na fahendrena, na inona rehefa tonga ny fahafatesana. Ary Solomonina mpanjaka dia anisan'ny mpanjaka nanana ny fahendrena sady nandinika ny zava-misy etỳ ambany masoandro izy. Dia anisan'ny tsoakevitra ny raisiny rehefa nanoratra izy ny boky ny mpitoroteny dia hoy izy manao hoe zava-poana sy misambodrivotra daholo izy ny zavatra rehetra etỳ ambany masoandro. Efa nandramako daholo izy ny zavatra rehetra, efa nananako daholo na vady maro satria arivo no isan'ny vadin'ny Solomona. Efa nananany daholo na ny laza na ny voninahitra na ninona kanefa toy izy manao hoe zava-poana daholo ny zavatra rehetra hozy izy. Ary ny fiainana hozy izy dia tsy miova fa ny eo ihany. Rehefa maty ianao hozy izy dia foana ny fahatserovanao dia miditra indray ny taranaka vaovao. Zany no ambarany raha manam-potoana ianao dia vakio io boky ny mpitoroteny io fa tena mampianatra antsika fahendrena io. Ary asa ireo na efa nahatsapan'izany tokoa. Miasa mafy ianao. Ary mety io asanao io mihitsy aza angamba ny mahatonga anao ho voasakatsakana tsy hanantona an'Andriamanitra. Tadio nefa ravana fa rehefa tonga ny fahafatesana, rehefa maty ny olona anankiray ny pitsoniny dia efa mitady olona vaovao sady ny entreprise handimby azy. Ary dia efa tsy tsaroana intsony na dia ny zava-bitany tao aza. Dia zavatra tahaka an'izany ny zavatra mitranga etỳ ambany masoandro. Ary te hitarika ny saintsika. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe inona moa ny soa azon'ny olona na ho azo ny aro izao rehetra izao kanefa ho very ny ainy. Mandalo izao fiainan'izao ry havana. Ary tena mandalo mazakazaka makany mandrakizay. I Solomonina mpanjaka rehefa namarana izy any boky ny mpitoroteny io any amin'ny toko 270 andininy 770 dia nilaza izy manao hoe ary rehefa rezany rehetra zany. Zany hoe rehefa rezany tantara be deaibe momba ny hoe izao ny fiainana eto ambany masoandro zany dia izao tsy ny farany teny. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa izany ny tokony ataon'ny olombelona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho tsaraina amin'ny zava-miafina na soa na ratsy. Asa raha fantatrao fa misy ny fitsaran'Andriamanitra. Ary reny fahafatesana hitantsika isan'andro ireny dia tokony ho lakolosy fanairana ho antsika ahafahantsika mahafantatra ihany koa fa mbola ho avy koa ny anjarany tsiraray avy. Mandeha partout io ary matoa ianao mbola tsy nalain'Andriamanitra dia mbola famindrapon'Andriamanitra zany. Miala amin'ny ratsy ry havana. Ialao ny faharatsiana manatona an'Andriamanitra. Aza variana amin'ity fiainana eto ambonin'ity tany ity fa mandalo io ary tsy mahazona anao na ny vola na ny fahaizana na ny tanjaka na ny olom-patatra ao niza rehefa ho tonga io fahafatesana io dia tsy voatazony ianao ry havana. Ary mivadika makany amin'ny mandrakizay ianao. Averiko ihany fa ny ray minitra aoriana ny fahafatesanao na inona ho ataon'ny olona na vavaka tahaka ninona aza ho atao an'ny olona efa maty dia tsy misy intsony ahafahana mamonjy ny fanahiny. Fa izao no fotoana mbola misokatra ho anao ny lanitra, mbola miandry ianao Andriamanitra. Ary raha te hanantona an'Andriamanitra ianao amin'izao androm-pahavelomanao izao dia mbola vonona izy handray anao. Ary azonao atao tsara mihitsy ny mandray an'i Jesoa amin'ity an'ity ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona voalohany toko 2:20 manao hoe izay rehetrarehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Mety ozy ianao manao hoe efa firy taona ny vavahana ve pastera dia mbola tsy nandray an'i Jesoa foana fa dia mbola ho andray an'i Jesoa indray ave amin'izao fotoana izao. Eny, mety efa nandray azy tokoa ianao fa tsy tena niainanao na mety adinodinonao izay ilay hoe Jesoa tokoa no tompo sy mpamonjy ny fiainako izay.
ary ny dikan'izany dia tsotra le hoe Jesoa no mpamonjy a dia zao hoe manaiky ianao zany fa ny fahotana rehetrarehetra zay vitanao hatramin'izay a dia nentin'i Jesoa teo ambony hazo fijaliana ary ny fanekenao an'izay no midika fa no raisinao teo amin'ny tenanao zany ny avitra zay nataony teo ambony hazo fijaliana na naiky ianao zany hoe izy no isolo vonanao ary zay fanekenao zay a dia midika fa voavela etiko ianao satria irany izay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana no mitondra famelan-keloka ho atsika ary ny dikany hoe Jesoa no tompo indray a dia tsotra Jesoa zany a lay velona sa hoe tsy maty ho an'ny fahotanao fotsiny izy fa velona ihany koa izy ary io Andriamanitra velona io dia miaraka aminao isan'andro ka dia ampidirinao izy ao anatin'ny fiainanao hoe midira atao anatiko ianao Jesoa dia ento amin'ny sitraponao ny fiainako ka manomboka eo zany a dia tsy ny farisentahatra ao intsony na ny sitraponao intsony na ny safidinao intsony no hitondrana ny fiainanao fa ny sitrapony Jesosy Kristy tompo ary miteny aminao ariavana fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ka izay rehetra manaraka azy dia tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina raha Jesosy Kristy tompo no arahanao raha ny sitrapony sy ny didiny no arahanao a dia miteny aminao fa andeha amin'ny fahazavanaina ianao ary azo antoka ny mandrakizay ianao na ho tonga rapitso zany na ho tonga rehefa avy eo zany na ho tonga amin'ny herinandro ambony zany a dia azonao antoka ny mandrakizay ianao satria io Jesosy Kristy io dia hitondra anao any amin'ilay fiainana mandrakizay aok'izay ny ditra aok'izay ny faharatsiana aok'izay ny lainga aok'izay ny alatra aok'izay ny zavatra rehetrarehetra fa zava-poana daholo zany ary reny rehetrarehetra reny mihitsy no kofe amatotra antsika hitondra antsika ho any amin'ny fahaverezana raha tsy mitandrina isika ka izao toriteny zao a dia toriteny fitaomananao mba andiny tena iova fa tsy mbola tara riavana ary ny fomba izay andraisanao anazy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao a dia amin'ny alalan'ny vavaka ary amin'ity an'io ty a raha vonona ianao anova tanteraka ny fiainanao a ka tena hoe andeha hiara-dia amin'i Jesosy Kristy tompo lay maty sy velona ho anao dia tena hoe asaiko ianao a hiaraka hivavaka amiko amin'ity vavaka ity a ka amerina izay lazaiko a isaky ny mijanonao hivavaka isika. Jesosy Kristy tompo misaotra anao fa tia ahy ianao hatramin'izao andro ankehitriny izao dia mbola mitady ahy ianao fantatro fa mpanotao ary mifona aminao ny amin'ny fahotako rehetra mangataka ny famelan-keloka avy aminao ny amin'ny ratsy rehetra izay vitako hatramin'izay ka hatramin'izay dia izao no nitondra ny fiainako ary fantatro hoe tsy azahoako famonjena zany ko amin'ity an'io ity dia manapa-kevitra aho fa ianao no anolorako ny fiainako rehetra ary izay sitraponao no ataoko raisiko ho an'ny tenako ny famonjena izay nataonao teo ambony hazo fijaliana ary voninao hanaraka anao dia ampio aho arovy aho ary aoka ny fiainako hanomezana voninahitra ny anaranao rery ihany amin'ny anaranao nanaovako izany vavaka izany amen. Raha nanao izay vavaka izay ianao riavana dia matokia fa zanak'Andriamanitra ianao a ary Jesosy Kristy ilay ao anatinao io a dia tsy hamitaka anao fa hitondra anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy dia mirary soantsika rehetra ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amen. Casa de mangata candure anni Jesosi mianzo anau anni deni anni we futona tukuni beba Casa de
sy miantso anao sao ity ity no antso farany aneo naminao ny fitiavany mandalo ane zao fiainane toy zao alalaty fa Jesosy anio ola miala neny naminao hatrizay ana de nanarapo iza rehetra mety de nandramana vokoa toma miampiandoa nefa mangidy fara nineny nazy alo fa mandatsany am-bara sao ity ity no antso farany aneo naminao ny fitiavany mandalo ane zao fiainane toy zao alalaty fa Jesosy anio ola miala neny naminao sao ity no antso farany aneony ny fitiavany sao ity ity no antso farany aneo naminao ny fitiavany mandalo ane zao fiainane toy zao alalaty fa Jesosy anio ola miala neny naminao sao ity no antso farany aneony ny fitiavany